Ia dia faly miarabantsika tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy indray a. Raha mbola tafaverina indray eto amin'ity fizarana, fitantarana fijoroana vavolombelona. An'ireo tanora Kolombiana fito mianadahy izay nentin'i Jesosy nitsidika ny elo. Efa elaela ihany tsika izay no tsy mifampizara teto noho ny antony maro samihafa. Eo koa moa ny adidy andraikitra izay tsy dia nanana fotoana firy ao anatin'izay fizarana izay, fa androany zany ny famindram-pon'Andriamanitra dia tohizantsika indray ny fitantarana fijoroana vavolombelona fahenintsika izao. Tsara ho marihana amintsika fa tsy hoe tantaraina fotsiny amintsika izao fijoroana vavolombelona izao, fa atao hakana lesona, izany hoe tena histoira vrai zany, tantara tena nisy marina, fa tsy hoe atao fotsiny tahaka ny hoe tantara any amin'ny radio RDB na radio RNM na sahala amin'izany, fa akantsika lesona hoe toy izany sy toy izany zany ny zava-misy any ankoatran'izao tontolo hitantsika maso izao rehefa mikipy ny mason'ny nofontsika. Izao mbola velontsika dia tsy hitantsika zany any ankoatra zany, fa manome finoana antsika izao fijoroana vavolombelona izao ny amin'ny zava-misy marina any ambadiky ny tontolo izay mety ho hitan'ny masontsika, masom-panantsika raha hatrizay. Mialohan'ny zavatra rehetra dia tiako mba vakiana aminao aloha ny salamo fa 20 dia ny andininy voalohany sy ny faharoa. Salamo fa 20 dia vakiantsika ny andininy voalohany sy faharoa. Toy izao ny vaky ny teny rehefa hita ny anaran'i Jesosy: izy tokoa no vatolampiko sy famonjena ahy, dia fiarovana avo ho ahy ka tsy hangozozo loatra aho. Izay zany ny fahatsapan'ny mpanao salamo eto hoe rehefa manana an'i Jesosy ny olona dia tsy mangozozo sady mitoetra tsara, tsy manana tahotra. Fa tsy tahaka izany nefa ny fijoroana vavolombelona izay nataon'ireto Kolombiana fito mianadahy reto raha nahita olona anankiray tao anaty lelafo. Andiany ho zaraina amintsika izay vetivety amin'ny anaran'i Jesosy ny zava-nisy marina raha vao maraina voan'ny fo ny ampitson'iny, ny ampitson'ny tondran'i Jesosy andry zareo zany ny fijoroana vavolombelona fahadimy iny zany dia tapitra dia ny ampitson'iny dia toy ity fijoroana vavolombelona faheniny ity. Amin'ny anaran'i Jesosy no hitantarana amintsika. Ny maraina dia namangy anay tao amin'ny efitrano ny Tompo, noraisiny ny tananay ary nanomboka nidina izahay. Feno tahotra ny foko, tsy ho voambarako aminareo izany, fantatro fotsiny fa tsy tokony hisaraka amin'ny tanan'ny Tompo aho. Tsapako fa Jesosy no fiainako, ny fahazavako ary ny fanantenako rehetra dia ao aminy. Raha tsy noho izy dia tavela tany amin'ny toeran'io aho, tsy nihevitra ny hoany mihitsy aho ary tsy nihevitra akory ny fisiany. Na dia kristianina aho dia nihevitra fa afo fandiovana na ny purgatoire no helo, nefa dia nasehon'i Jesosy ihany ny fahamarinana. Tonga tany amin'ny elo izahay dia tsapako nangovotra ilay toerana, ary ireo devoly rehetra izay tao dia niazakazaka nitsoaka satria tsy nahatanty ny fanatrihan'i Jesosy. Izany hoe zany rehefa hazavaina zany ilay izy dia hoe rehefa niaraka tamin'i Jesosy zany reto Kolombiana fito mianadahy reto tao amin'ilay toerana anankiray izay feno fijangajangana, dia tsy nahatanty ny famirapirantan'i Jesosy ireo devoly ireo, dia niazakazaka nitsoaka. Renay ireo olona voafatotra, marobe izy ireo ary nikikika mafy kokoa satria fantany fa ao Jesosy avy any Nazareta. Ilay olona tokana mety afaka nahala azy ireo tao anatin'izany fijaliana izany. Nanantena izy ireo na dia
fanantenana pokaty ihany aza, satria efa nisy ny hevitra, satria efa tsy nisy ny hevitra intsony rehefa tonga any fa ety ambonin'ny tany ihany ny mbola misy fanantenana, satria izay isan'ny velona dia mbola misy antenaina ny aminy. Zany hoe ireo olona tonga tao amin'ny elo zany dia misy taram-panantenana kely ao anatin'izy ireo rehefa misy olona entin'i Jesosy mitsidika ny elo, toy ny hoe ho afahana tao izy ireo nefa vetivety monja ihany ilay fahazavana dia miala ilay taratra dia mivadika maizina indray, dia miverina amin'ny fiainany teo aloha indray, miverina mijaly indray izy ireo. Nandroso ny fampitantana tamin'i Jesosy izay ary tonga tao amin'ny sampana fijangajangana. Nitodika Jesosy nijery vehivavy iray rakotry ny afo. Rehefa hitan'i Jesosy izy dia niala moramora avy tao amin'ny afo, nefa ny fahoriany tsy nety nisahatra. Niboridana izy ary hitanay ny endriny maloto be sady maimbo, nisaritaka ny volony, ny vatany, ary nisy fotaka mainty mavo ny tenany. Tsy nanana maso intsony izy ary ny molony dia potika tanteraka. Tsy nanana sofina intsony ihany koa izy fa ny lavaka sisa no hita eo, ary amin'ny tanany izay efa taolana voadoro nandraisany nofony latsaka avy tamin'ny tarihany, ka niezaka izy ny amerina izany, nefa dia vao mainka nampitombo ny herifiriny izany. Nangovitra be izy sady nikikika ary tsy nisy fijanonany izany kikika izany. Feno kankana izy ary nisy mena rana niodikodina tamin'ny tenany. Lehibe tokoa ilay biby sady feno tsilo. Nisy marika 690 ihany koa teo amin'ny vatan'ilay vehivavy. Ny mariky ny biby ity voalaza ny Apokalipsy 4:7-9. Nisy takela-by ihany koa teo amin'ny vatany, teo amin'ny tratrany, vita amin'ny vy hafahafa izay tsy mety maty levon'ny afo. Teo amin'izany dia nisy soratra tamin'ny fiteny hafa mihitsy, nefa dia fantatray ny dikany hoe aty aho noho ny fijangajangana. Rehefa hitan'i Jesosy izy dia nanontaniany hoe Elena, fa maninona aty ianao? Fa inona no mahatonga anao aty? Sady namaly an'i Jesosy izy no nangovitra noho ny hirifiry amin'ny vatany. Nilaza izy fa noho ny fijangajangana no nahatonga azy tany, ary tsy nitsahatra nangataka fifonana tamin'ny tompo izy. Dia hitanay ny fomba nahafatesany teo am-panaovana firaisana tamin'ny vadikeliny iray. Nihevitra izy mantsy fa lasa nandeha lavitra dia lavitra raha lehilahy niaraka nipetraka taminy, niverina tampoka avy tamin'ny asany anefa ety farany, dia nahita azy teo am-panaovana firaisana niaraka tamin'ny lehilahy hafa. Nakany an-dakozia izy, naka-antsy be iray ary natsatony tao am-damosiny Elena. Maty teo izy ary lasa any amin'ny elo tahaka ny nahafatesany ihany, izany hoe tsy niakanjo. Any amin'ny elo dia hita miverina daholo ny zava-misy, mbola ao an-damosiny foana ilay antsy be izay nampijaly azy fatratra. Efa 7 taona zao no tany amin'ny elo raha vehivavy, ary tadidiny tsara daholo ny zavatra rehetra nitranga tamin'ny fiainany sy ny nahafatesany. Tadidiny ihany koa ilay fotoana izay nitorian'ny olona anankiray taminy amin'i Jesosy. Nilaza ilay olona fa Jesosy rery ihany no afaka manafaka azy, nefa ankehitriny efa tara loatra ho azy sy ho an'ireo olona rehetra any amin'ny elo. Miresaka betsaka mikasika amin'ny fijangajangana ny Baiboly. Mazava ny heviny amin'izany fa ny fijangajangana dia fiarahana na fanaovana firaisana ara-nofo ivelan'ny fanambadiana. Hoy ny Baiboly izay mampirisika antsika manao hoe mandosira ny fijangajangana. Rehefa nitsahatra ny resaka tamin'i Jesosy izy
dia rakotry ny lelafy lehibe ilay vehivavy ary tsy hitany intsony, tsy hitana intsony izy, dia renay ny feon'ny nofony izay mirehitra sy ny feo mikikika. Tsy voambarako amin'ny teny zany fijaliana zany. Ny roso hatrany niaraka tamin'i Jesosy izahay, nitazona ny tanany mafy hatrany, dia tonga tao amin'ny sampana iray izahay. Na lasa saina be loatra nahita tovolahy 13 taona izay niantona tamin'ny tady teo amin'ny valahany eo ampovoan'ny afo. Tsy azonay tsara ny eloka nanameloana azy, fa hitanay fotsiny ilay marika 920 teo amin'ny vatany. Hitanay ihany koa ilay takela-by teo amin'ny tratrany izay milaza hoe aty aho satria normal, araka ny tokony ho izy zany. Rehefa nahitan'i Jesosy izy dia natolony azy ny tanany, nangataka famelan-keloka izy. Hoy ny soratra masina aminy, ohabolana 4:12. Misy lalana ataon'ny olona ho mahitsy, kanjo lalana makany amin'ny fahaverezana no hiafarany. Rehefa nahita ilay takela-by izahay izay milaza fa aty aho satria normal, dia nanontany ny Tompo hoe, Tompo, fa nahoana? Mety ve ny hatongavan'ny olona iray aty noho izany antony izany? Dia nanontany azy Jesosy nanao hoe, ry André, fa maninona aty ianao? Inona no nahatonga anao aty? Dia namaly izy hoe, nanasokajy ny ota tahaka ny olona maro amin'izao tontolo izao. Nanasokajy ny ota tahaka ny olona maro amin'izao andro iainantsika izao. Mazava amin'ny Baiboly rehefa milaza fa fahafatesana no tambin'ny ota. Ary ny Baiboly rehefa manambara mikasika ny ota dia tsy nanasokajy azy mihitsy. Nomen'Andriamanitra fotoana nety afaka nandraisany an'i Jesosy i André, nefa tsy nandray an'i Jesosy izy. Mety efa marobe ny fotoana nomen'Andriamanitra azy nahafahany nanao izany, nefa tsy nety izy. Ary nisy lelafo nandrakotra amin'ny vatany dia tsy hita izy. Izany hoe raha hazavaina amintsika zany ny zavatra nahazo an'ity tovolahy 13 taona ity, dia nandraisana tsy maninona avokoa ny zavatra rehetrarehetra izay natao. Izay ilay hoe mandeha amin'ny lalana malalaka, tsisy pifeh, tsy fehezin'ny tenin'Andriamanitra, tsisy balizy mihitsy ny fiainany, tsisy arofanina, fa dia mandeha mikodana, manao izay tiany atao. Tsy mba nanao ny sitrapon'Andriamanitra mihitsy zany na dia kely azy izy. Izay zany nahatonga azy hoe normal raha tonga tany mielo. Tokony hitandrontsika kristianina ny amin'ny fiainantsika eo amin'ny andavanandrom-piainana. Ilaina foana mamaky Baiboly sy misaintsaina izay sitrapon'Andriamanitra, ary tsy misaintsaina fotsiny ihany, fa miaina araka ny sitrapon'Andriamanitra mihitsy. Ny toy nandrosy hatrany niaraka tamin'i Jesosy izay. Eny lavitra eny dia nahita zavatra marobe nilatsaka tahaka ny poti-javatra. Rehefa nanatona izahay dia nahita fa olona milatsaka tany amin'ny elo no hitanay. Olona maro be vao maty nefa tsy nanana an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany. Izany hoe zany raha hazavaina ilay izy dia hoe ao anatin'ny ray andro zany ny taux de mortalité na ny tahan'ny olona maty dia tsy hita pesipesena mihitsy. Raha ataontsika fotsiny amin'ny vahoaka malagasy 520 tapitrisa dia tsy tazan'ny masontsika izay maty any Majunga, any Tamatavy, any Diego, any Toliary, any Fort Dauphin, any ampovoan-tany rehetrarehetra any, tsy hita pesipesena. Ankoatr'izay moa dia any ampitan-dranomasina rehetrarehetra any dia tsy hita pesipesena, tsy azo vinaniana mihitsy firy nisan'ny olona maty ao anatin'ny ray andro. Fa ohatr'izany zany ny fahafatesan'ny olona tsy manana an'i Jesosy dia miraraka ohatra ny poti-javatra makany mielo. Toy izay zany zava-nisy hitan'ireto Kolombiana fito mianadahy reto
any akoatra ambadika an'izao tontolo zao zany de tahaka zany zany fahitana olona anankiray izay maty sy mibebaka tsy manana an' Jesosy tonga de milatsaka tahaka ny poto-javatra makany amin'ny elo zany hoe vao maty zany olona anankiray de tonga de misantatra amin'ny fijaliany milatsaka any amin'ny elo izy aloha. Fa le Lazarosy kosa zay voalaza fa le nitsopona zay latsaka teo amin'ny latabatra le mpanan-karena de nentin'ny anjely hiakatra any an-danitra. Ohatr'izany zany fahafatesan'ny olona marina, olona manompo an'Andriamanitra tonga de entin'ny anjely hiakatra any an-danitra, misantatra ny fiadanana mandrapatonga an'le hoe fitsarana. Toizatsika ihany, nahita devoly marobe izay niazakazaka nanatona tovolahy iray ary nanomboka namotika ny vatany teo le devoly. Feno kankana ny tenany, mikikika izy, tsia fa inona re, ajanony, tsy maniry no aty aho, ajanony izao, nofo ratsy ity, esory amin'ity toerana ity aho, tsy fantany akory fa efa maty izy ary maty tsy nanana an' Jesosy tao ambony. Niomezan'ireo devoly izy ary tsy nitsahatra nampijaly ny vatany ireo devoly ireo. Nipotra teo amin'ny andro ny marika 666 ary nisy ilay takela-by teo amin'ny tratrany, na dia tsy fantatray aza ny antony natongavany tany, ny azona antoka fa ny tsy fiovany sy ny tsy fibebahany marina teo anatrehan'Andriamanitra no natongavany tany. Nazavain'i Jesosy anay fa ny fijalian'ireo any amin'ny elo dia mbola be lavitra rehefa tonga ny fotoana fitsarana. Tsy nahita zaza izahay na dia iray aza tany amin'ny elo, olona tanora marobe tsy tambo isaina, lahy sy vavy, olo-pirenena samihafa ny tany. Le zaza tia nambara eto zany dia 2 taona midina, 2 taona, le mbola tsy mahalala ninona zany, mbola tsy nanota, 2 taona midina. Marina fa tsy nisy fanavakavahana fa de toeram-pijaliana ho an'ny rehetra. Ary zavatra iray lono mba antenain'izy rehetra dia niala tao na de segondra iray monja aza. Maniry rano iray mitete ihany koa izy ireo mba hampangatsiaka ny lelany, tahaka ilay tantara voalaza ao amin'ny Baiboly ny amin'ilay Lazarosy mpanan-karena, Luka 4:7-7. Nefa tsy misy hevitra intsony fa efa nofidiny tetỳ ambony tany zay toerana andaniny mandrakizay dia ny tsy hiaraka amin'Andriamanitra. Ary marihana tsara fa Andriamanitra tsy mandefa ny olona any amin'ny elo, fa ny olona no lasa any noho ny amin'ny sitrapony, noho ny asany. Aza mety ho fitahana ianareo, Andriamanitra tsy azo vazivaziana fa zay afafin'ny olona no jinjainy koa. Galatiana 4:9-7. Zany hoe ny antony hatongavan'ny olona anankiray any amin'ny elo zany dia noho ny safidiny sy noho ny zavatra zay nafafiny, zay afafin'ny olona ihany zany jinjainy. Tsy misy ny hafandiovana ry havana. Aza mety rebrebendro mopera sy rimasera ianao na rebrebendro fivavahana maro samihafa ka hoe rehefa maty ianao ny raha nanao fahotana betsaka dia hoe mandalo hafandiovana dia lasa any an-danitra. Fa marina be zay voalaza eto hoe zay afafin'ny olona ihany no jinjainy. Tsara ny nafafinao, lanitra paradisa no jinjainao. Ratsy ny nafafinao dia ny elo sy ny fijaliana miaraka amin'ny devoly. Inona moa le hoe ratsy ny nafafy? Zany hoe manota, tsisy fahatahorana an'Andriamanitra, manao zay zavatra tiana atao tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Famporisihana ho antsika ary. Izao ankehitriny izao dia manana fahafahana ianao ny hanova ny ho avinao mandrakizay. Mbola afaka manana izany Jesosy zany ianao ary mbola afaka mandray an' Jesosy. Ny Baiboly ihany koa dia milaza fa raha mbola velona isika dia misy fanantenana. Mbola velona ianao zao, aza vela andalo zao fotoana mety izao satria mety ho fotoana farany ho anao izao. Hotahin'Andriamanitra ny itsika tsirairay avy. Izao fijoroana vavolombelona zao dia nalaina avy tao amin'ny gazety Feon'ny Mpandresy. Ary
no tantaraina zao fijoroana vavolombelona zao mba hampitombo ny finoantsika sy hampiorona antsika ary mba tsy ho tratry ny fampianarana sandoka ihany koa tsika zay efa miparitaka manerana zao tontolo zao fa tany mafy zay anananao mba tsy hisy akany sady boninahitra ao. Mila mandray an' Jesosy zao fony fahavelona zao ianao fa raha efa maty vao hibebaka na hoe hiantso pastera na hiantso mompera na hiantso mpitondra fivavahana de efa diso tara loatra izay. Dia manao velomantsika tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy Tompo ane ampiorona antsika ary engy ane mba hifanena any an-danitra tsika rahatr'izay ho tonga ny fiainana mandrakizay ry hitondra famonjena ho anao ane izao fijoroana vavolombelona izao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.